filoha MARC RAVALOMANANA tsapako ny fahoriam-bahoaka ka hijoro ao. Fanoherana eto Madagasikara tsy angina izahay raha mbola mijaly ny vahoaka malagasy. Fitondrana TGV tokony miala rehefa tsy mahomby hoy ny miara-manonja. Topoko lasy sy topoko vavy ankafaliana sy ankaravonandray ny tsidihako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Faraka ny efa notanterana tamintsika omaly hadenanao fanambarana androany ny RMDM notarian'ny filoha MARC RAVALOMANANA. Teboka notsondriny voalohany makasika ny fasarana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tonga nanatrika ity fotoana ny dehibe ity ankomo ny ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko timo. Raha fanidinina nataony Jeremay Menjanary teo amin'ny rindra-tsany toky raha maro lahy. Raha fitidina ny fitarainana nataony vahoaka nandritra ny fidinana ifotony izay nataony ny filoha MARC RAVALOMANANA ny alarobia lasa teo dia toy izao: tsy misy ny asa, ny tsena tsy mandeha, ny vidim-pianana miakatra, ny aretina mamely, ny karama ny anteherana tsy azo. Nambaran'ny filoha MARC RAVALOMANANA manoloana izany fa misedra fasahirana lalina ny vahoaka ary tsapany tanteraka izany. Manana andraikitra amin'ny fanitsiana ny mpitondra ankehitriny ny mpanohitra ary tsy tazam-potsiny manoloana ny fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena ho ihany izy. Manao antsoavo ity filoham-pirenena teo aloha ity ho fanavotana ny firenena malagasy. Iarahantsika mahita fa mandeha amin'ny lalana tsy tokony izorany ny fitantanana ny firenena ankehitriny ka mahantra tanteraka ankabeazan'ny vahoaka malagasy ho iatran'ny filoha MARC RAVALOMANANA. Antsoavo ho an'ny daholobe ho fanavotana ny firenena malagasy. Tsy afaka ny angila sy jery fotsiny manoloana ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny valana retina Covid-19 ary ny krizy ara-tsosialy vokatry ny tsy fananana asa sy ireo tsopamanga fidinam-bola ary koa ny krizy ara-ekonomika vokatry ny fitondrana ny vola malagasy sy ny fisonotry ny vidin'entana eny atsela rehetreny. Mijaly, tena mijaly ny vahoaka malagasy indrindra fa ireo madinika toy ny hoe ny kely tsy mba mamindro koa dia manao antso ary antso daholo be hoe aminareo satria vokatry ireo krizy ireo dia latsaka ao anaty antsana mangitsikitsika ny firenena malagasy. Manoloana ireo antso izay ho ataokon'ireo ireo dia ireo vahoaka marobe izay mitaraina isanandro miantsoantso ary miangavy mba hisy jery izy fa miletsika tanteraka ny fiainana. Tsy manana an'izay antenaina intsony izy ireo fa toy ny very fanambola velona tsapako hitako ary eniko ny fitarainan'ireo vahoaka mpivarotro ireo mpitatitra tamin'ny fidinana teny potiny tamin'ny alarobia lasa teo tena ontsa malahelo tokoa ary tsy vita ny senotsenotry fotsiny izy ty raha ny alahelo fa manoloana izany dia ao koa ireo sakatsakana ireo raha matahora mbola miantra amin'izy ireo ka raha sendra mandalo ao izahay dia efa mikoropa kely izy ireo mamborona ny entana kely jananana ary misy dia tena maka ankitsy rano ireo ny fananandreo mahantra ireo. Ao ny mpanararoatra, ao koa ny mampiasa ny fahefana ny ampelantanana ireo olona mba jereo fa olombelona mitafy nofo sy raha ihany izy ireo. Tsapako hoe aminareo fa miletsika tanteraka any amin'ny lavaka mangitsikitsika ny fantana misy eto firenentsika. Mandeha any amin'ny lalana izay tsy tokony izorana ny mpitondra ny firenena. Mahantra tanteraka ny akamoronan'ny vahoaka malagasy efa mahatratra roa ny fitopolo isan-jato mahery
reo tena fa sahirana tanteraka tsy mahita atao fa atao mipitrapitra fotsiny manampitrotraka zany koa ny fahasairana sy ny tsy fahefana mba afaka manampy amin'ireny tsy fahasalamana reny ny fangalana kely hoe aminareo fa nanana kely ananany rehefa sendra mivarotra izy sepitra sy tsy manakale intsony izy ireo ka noho izany tsy angina am'izao isika tsy angina isika satria olombelona mitovy amintsika ary malagasy mitovy amintsika any izy ireo mitodika manokana ihany koa ampiasa ny fahasalamana indrindra ianareo dokotera paramety mankasitraka sy mankahery anareo ary ianareo lolaharana no ianareo lolaharana amin'ny ady atao amin'ity otrikaretina Covid-19 ty miondrika mpanajana ho an'ireo zay mpiasa ny fahasalamana maty ny aretina ary tsy ela koa fa voamaly mirary fampinonana ny fianakaviana ary ho an'ireo zay marary maniry fahasehitranana aingana ho an'ireo marary ka mbola manaraka fitsaboana tsy afaka iroso amin'ny fanarenana miaratakarena isika hoe aminareo raha tsy voafeta teraka ity valanaretina Covid-19 ity noho izany mila fiarovana sy fanampiana manokana mipiasa fahasalamana manerana nosy manao antso avo amin'izy ireo mba tena anao araka zazy nataony aho satria tena ripaka ny voaka malagasy ary ny atotanisa zay omeny tsy mifanandrify velively amin'ny zava-misy tokony ho jerena akaiky ny fanampiana ra-tsakafo ireo olona zay tena marefo tsy manakany koanina nefa mbola misy ihany ty amena ara-pahasalamana zay sadasady ity sabotsy alady ihany misy azy jereo fa misy tena tsy mihinan-kanina amin'izy ireny raha nandeha teny anosy bea elazy izy ireny hoe ho avy nay zao le sabotsy zay tena mba fidiny ambolanay samy mahitsy sika malazy raha ny olana iainany vahoaka amin'ny ankapobeny ankoatra ireo voalaza teo aloha ireo dia manampitrotraka ny jiro sy ny rano tapaka lava ny fakomisa vovony ny fampianarana ny ankizy tsy zarizary ny sandam-bola ariary dia tsy mitsahatra amin'ny totongana ny tsy fanjari-tsakafo sy ny kere dia mahafaty olona maro ka mitarika fifindramona ety andrenivohitra ary maizina ny hoavin'ny taranaka faramandimby raha fehezina dia tapidalakale ny vahoaka ka miady irery fa ankoatra ny sosialim-bahoaka dia nahitsy ihany koa ny filoha MARC RAVALOMANANA manoloana ny tsindrazolena izay mahazo ireo mpandraraha madinika amin'izao fotoana izao. Ny arana ny tokoa mantsy ny fitondrongana ny vidin'ny lavanilina amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fitakiana hetra atao amin'ireo mpandraraha madinika kanefa ny fiarina dia mbola voafetra ary mbola tsy tafiarina noho ny takaitra navelan'ny valanaretina Covid-19 andiany voalohany. Mbola Germaine Menjanahary sy Toky Ramarla hatrany. Ny toekarena no mila mampiodina ny raharam-pirenena ary fototra voalohany amin'izany ny sehatry ny fandraharana indrindra fa eto Madagasikara. Raha ny sehatry ny lavanila no asinteny dia efa tsy mahita mangirana intsony ny tsena. Tsara ny manamarika fa ny 7 ny volana mety eo dia efa nisy ny fihetsiketsehana nataon'ny olona tany Andapa amin'ny tsy fahafaliana noho io vidin'ny lavanila ho 5,7 ariary. Tany amin'ny 15 ny volana febroary 2024 dia 7 ariary ny kilao namerina ny fanjakana amarotana ny lavanila voakirakira ary 50,900 ariary ny vonina ahondrana. Eritaona mahery aty aoriana mitotongana ho 5,7 ariary. Ny sehatry ny fandraharana amin'ny ankapobeny dia marary tanteraka. Tazana nefa ny fanaovan'ireo ekipa izay manodidina ny fitondrana amin'ny fanaovana ampimamba izany any ka lasa mikorosofahana tanteraka ny toekarem-pirenena ankehitriny. Hoanareo mpandraraha tsy ho tafavoaka naoviana ary aza manofy anareo amin'izany hoe krizy ara-toekarena izany. Raha toka mijoro mandray andraikitra isika, raha toka miady ho an'ireny manomboanam-poloneny isika ary indrindra
raha tsy toaka amin'ny fanampy isika. Ny mpandrara no mampitona ny toe-karena malagasy sy mamorona asa ho amin'ireny mpiarabelona amintsika ireny. Aza manofonofo ianareo ka afaka hiara raha tsy misy ny stabilité politique sy ny fandripahalemana ko mivondrona ary mijoro anafitra ny tanindrazana malalasika ty. Ho anareo mpiasa-panjakana, ianareo tsara sitrapo fantatro ary hitako ihany koa fa say ianareo mandefa nireny vaovao any ampelantananareo reny zay vaovao afen'ny sasany. Noho izany tohizo ny fahasahinareo satria arakaraka ny fahainoan'ireo mpitondreo zany mba ahafahany manisy ny tenany. Aiza ny tombotsoa ny voaka malagasy amin'izao zava-misy zao? Aza mangina fotsiny manoloana ny tsirariny fa mijoro mpandrakariva mba hanafitra ty firenena malalantsika ty. Miantso ireo mpandrara madinika rehetra irahina ny filoha MARC RAVALOMANANA mahalona ny zava-misy mahazo ny sehatra ny toe-karena. Vaovao avy any Ambatondrazaka kosa indray tsy misy tsy mitaraina ny mponina any Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao noho ny fidangan'ny vidim-pianana any an-toerana. Tsy hita ary tsy misy hatreto ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana any an-toerana ka anaovan'izy ireo moa zany Antsoavo avy any Ambatondrazaka any. Mitatra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Niry Andrenarivony MBS Ambatondrazaka. Mialatsaka katerena trany ankehitriny ny firenena malagasy mikatso avokoa ny asa fivelomam-ponina mbola minimikipy sy manentsy tadiny eo anatrehan'izany nefa ny mpitondra fanjakana. Ny sosialim-bahoaka mihitsy no tsy asiany fanjakana lanjany raha ny hevitry ity ben'ny tanàna teo aloha tao amin'ny commune ny lafy ity. L'IEM de Rasvel risque de partir en fumée. L'IEM, c'est-à-dire l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Alors, nous avons toujours, c'est-à-dire les vahoaka sahirana. Ity sarosarotra zao zavatra misy sarotra ho an'ny Madagasikara ny fampandrosoana moa zany dia mihisatra dia milentika ny vola tsisy lanjany intsony le vola tsisy tafapetraka tsara le hoe TDL tonga dia lany fa anisan'ireo manaitra ny mpitondra fanjakana mba hijerena izay lafo ny ara sosialim-bahoaka izay ity mpivarotra sendranay ity. Mpivarotra aloha zany solo tena mivarotra dia tena mba mangataka anareo zay fa tena mijaly zay mba mangataka fitondram-panjakana zay mijaly be zay vahoaka any Ambatondrazaka indrindra fa mpivarotra satria raha tsy miakatra makaty an-tsena zao reny olona any ambanivohitra reny dia inona ary ny amidina eo fa fampijerijery fotsiny zay. Ny tanànay miapotika andro aman'alina zay tsy mihinan-kanina ny hofatranonay aloha foana dia mba mangataka fitondram-panjakana mba sokafana amin'izay ny tsenanay zany mandritry ny herinandro dia mba sokafany lalana iray ny 44 fa mijaly zay vahoaka dia misaotra betsaka tompoko. Hatreto aloha mbola tsy manana vahaolana aroso amin'ny vahoaka amin'izao fahasahiranana menjady amin'izao ny mpitondra fa variana manenjika ny antoko-mpanohitra fotsiny. Fandeha tanterana aminao indray aran-kehitriny ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny andro ny omaly izay nivoaka tamin'ity androany ity ka toy izao ny antsipriany mikasika izay telo indray ireo namony ainy noho ny aretina Covid-19 ny iray teto Analamanga, ray atao Matsiatrambony, ray tao Atsimo Andrefana, raika amin'ny 70 ireo voamarina fa sitrana ary mitotaly 370 ireo tranga vaovao tamin'ireo fitiliana raika amin'ny 20 vita omaly. Toy izao manaraka izao kosa ny fitsijarany 900 dia teto Analamanga avokoa, 9 tany Aloatra Mangoro, 4 Diana, 3 Matsiatra Ambony, ray tao Boeny, 7 tany Vakanakaratra, 7 toy izay ihany koa ny tany Atsimo Andrefana, 3 Vadivavy Fitovonany, ray Menabe, 30 Amoromany, ray Orombe, ray tany Anosy, 3 kosa ny tany Itasy. Mbola misy marary 57 araka izany eto Madagasikara ka ny raika amin'ny 30 no mampiseho tranga fahasarotana na ilay antsoina hoe forme grave raha mitotaly 770 ireo maty hatramin'ny idiran'ity valanaretina ity teto Madagasikara. Eo amin'izay vaovao izay hatrany dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny voninandron-dririnina isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra ho an'ny eto afovoantany izany. Betsaka ireo aretina mitranga vokatry ny antsika. Mandritry ny antsika ihany koa no tena mampatanjaka bebe kokoa ny tsimokaretina raha nambaran'ny mpitsabo iray ny tafa tamin'ny mpanao gazetinay androany. Ary ny fanidadiana nataon'ny namana mpanao gazety Nambitso Versitraka teo amin'ny sary sindra tsariny Mateo Prince.
Azovahana nanomboka ny 7 ny volana May teo ilay tsiokaly izay ka mihamangatsika ny andro eto Madagasikara indrindra amin'ireto faritra ireto Analamanga, Vakinakaratra, Amoronmania ary Matsiatra Ambony raha ny fampitana avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Raha ny nambaran'ny mpitsabo dia ny aretin'ny taovam-pisefoana no tena mirongatra sy mateti-pitranga rehefa avy amin'ny fotoana ny ririnina toy izao. Miakamo ihany koa ny olona sasany eo amin'ny resaka fidiovana noho ny atsika kanefa dia miteraka areti-mandoza izany. Ny serisery madinidinika, ny kohaka dia ao anatin'izany koa zany ny mihetsika koa ny resaka hoe ny sinusita ohatra. Sy rino ohatra koa nisy mampietsika ny soika na ny asma. Dia ny asma moa amin'ny ankapobeny efa fantatry ny asmatika ny toe-batana dia tokony efa misy fanafody foana fa vominina ny aposiny any. Raha vao mihetsika iny zany dia tonga dia ampiasaina ilay fanafody fa tena mahafaty vetivety ny asma raha tena zadiny fanafody satria tonga dia ohatran'ny kendaina mihitsy ny olavoan'ny asma. Azo atao tsara nefa ny mitandrina sy misoroka tsara ireo aretina ireo amin'ny alalan'ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fanarahana ireo toromarika sasatsasany araka ireto voalazan'ny mpitsabo ireto. Zadiny manao akanjo mafana satria raha vao mangatsikitsika dia mora mamorona ranondelo, mora mikokoaka. Voajanahary moa zany fisininy rano iny, ranondelo iny rehefa tena diso mangatsika loatra. Ny trano tokony ho azon'ny andro tsara sy tokony ho azon'ny rivotra satria ny trano mihibokiboka, mihidy lava, manjary rivotra maimbolao be ny ao anatin'ny trano. Ny any ambanivohitra manokana tokony ho hafa mihitsy ny trano fitoeran'ny biby. Tsy adiny ihany koa no misotro rano na dia mangatsikara ny andro. Dia ny sakafo tokony ho ara-pahasalamana foana, ahitana ny sokajy sakafo 3, sokajy anankiray ny protéine na osika ny hery fanorenana, dia sokajy anankiray ny lipide sy ny glucide, ny sokajy anankiray farany dia tsy atao amban-javatra dia ireo voankazo isan-karazany sy ny anamaitso na ny legioma. Ankoatran'izay koa tokony ho ampy torimasontsika. Araka izany, miankina amin'ny fitandremana sy ny fikarakarana tena ataon'ny tsirairay no mahatomady ny vatany. Ilaina hatrany noho izany no mitandrina na amin'ireo faritra tsy mbola mangatsiaka aza. Manandanja goavana ho an'ny olombelona ny fahasalamana, hoy ny nambaran'ny mpitsabo. Fa asara fantatrao fa andro maneran-tany ho an'ny dite na ny te ny androny faraika amin'ny 20 ny volana May. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no anarahantsika ny tantara ny andro ho an'izany dite izany raha ny lafiny ara-kolotsaina sy ny lafiny ara-tsosialy. Nambitso Velositraka sy Mateo Princy no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Raha ny tantara no asindresaka dia fangarona ravikazo na mainina tenehina ka ny fangaro azo avy eo no atao hoe dite. Tany amin'ireo firenena tatsinanana no tena ny andohany ary ny paritaka maneran-tany avy eo ny fisotroana izay dite izay saingy samy nanana ny fahazarany. Misy karazany maro ireo ravina mety ampiasaina anaovana dite fa raha ho an'ny eto Madagasikara manokana dia ny ravim-boafotsy, ny ravim-boasary ary ny ravina veromanitra no tena mahavantana ireo mpivarotra eny an-tsena kely. Veromanitra ihany satria raha vao veromanitra zany raha vao hoe raha mangotraka elaela arany tsy maninona tsy mangidy ny dite fa raha hoe akoatr'izay dia lasa mangidy ohatra hoe reny olive reny, voafotsy reny dia tsy mety. Kaopy gasy ohatry reny tsy mamay be zany ny zavatra atao amin'ireny satria raha reny inox reny zao dia raha vao raisina zao zany dia tonga dia mamay be reny raha hoe sitrona vava dia tsy mety atao amin'ny kaopy gasy ohatry ilay taloha reny. Amin'ny efatra zany dia efa misy dite kamarainy satria fo amin'ny telo sasany dia efa mirehatra afo dia mangotraka amin'ny efatra. Paharivon'ny andro misy sotro dite foana manomboka amin'ny efatra zany paharivon'ny andro satria ny dite koa zany mampatory ny ravina dite veromanitra dia izay mahatonga anazy hoe rehefa hariva misy olona tsy mahita tory reny dia rehefa hoe andeha sotro dite kely aloha fa amin'izay mahita toy tsara zany mahita filaminana rehefa matory. Betsaka ihany koa ireo tokantrano izay efa manana fahazarana manao dite sy mofo sakafo maraina. Ankoatr'izay, azo aroso hoan'ny vahiny dite ka aroso amin'ny endriny miavaka toy ny fanovana ny kaopy ampiasaina ohatra. Raha toka kaopy vy hatrany no mahavantana rehefa eny an-tsena kely. Rehefa misy vahiny dia mampandroso dite. Dia mofo maraina, dia dite sakafo maraina, dite sy mofo. Dia afa mangatsiaka dia dite, sotro dite manitra, dia oliva, dia ravim-boafotsy, dia manao thé citron koa. Ilaiko aloha izy raha ohatra ny zamy fo maraina
le mifomaraina be dia mila misotro dite kely, mila mihinana zavatra mafana. Raha eo amin'ny lafiny fanondranana indray ho an'ny Madagasikara manokana dia mitana ny laharana 700 isika eo amin'izay fanondranana izay ka mampiditra hatramin'ny $2.7 isan-taona. Raika ny tatitra navoaka ny World Factbook de la CIA ny taona 2017. Manana ny lanjany araka izany dite na eo amin'ny lafiny ekonomika na eo amin'ny lafiny sosialy ary eo amin'ny lafiny kolontsaina. Ny vaovao tapatapany kosa indray dia mangataka ny anafatra vaksiny ho azy ireo manokana ny sehatra tsy miankina izay mivondrona ao anatin'ny GEM izay misy ireo mpandraraha manerana ny nosy. Nandefa taratasy ho an'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka izy ireo miaraka amin'ny fikambanany mpamongady mpanafatra fanafody na ny agrima sy ny ONP ho lavitry ny farmasiana mba hanamora ny farovam-baksiny eto Madagasikara. Nanamafy moa izy ireo fa sakana lehibe iray tsy androsoan'ny tontolon'ny fandrarahana eto Madagasikara ny aretina ka maro amin'ireo mpiasa na koa mpampiasa no marary ka voatery mampianto ny asany amin'izao fotoana izao. Betsaka ihany koa ireo fanamony ainy hatramin'ny sin'ity aretina ity teto Madagasikara. Eo ihany koa ny fikatona lalana ka tsy hafana mivezivezy araka ny tokony ho izy. Nanamafy moa ny agrima sy ny ONP fa afaka mifanampy amin'ny fanafarana ireo vaksiny sy ny fanatanterahana ny fanaovam-baksiny izy ireo. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray mponina maro no tsy maintsy nafindra toerana ao amin'ny tanàna ny Golfe de Corinthe ao Grèce amin'izao fotoana izao noho ny fitaran'ny afo amin'ny velaran-taninala any an-toerana. Miasa andro aman'alina moa ireo mpamonjy voina manao ny ezaka rehetra tsy paritany afo eny an-tanàna sy ny faritra manodidina amin'izao fotoana izao. Mitatitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Yando Miartina eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Ny alarby alina lasa teo no ny atombohan'ny afo tamina velaran-taninala ao Golfe de Corinthe Grèce. Mitatra ary tsy mbola maty ny afo hatramin'izao noho ny fitsiko mafin-drivotra. Mifandrimbona ary miasa andro aman'alina ireo mpamonjy voina manao ny ezaka rehetra tsy paritany afo. Maro ny fahasimbanana teraky ny loza voatery nafindra tamin'ny toerana kafaraka izany ireo mponina teo amin'ny manodidina. Na izany aza nefa anametraka fepetra maro ny tompony andraikitra ao an-toerana mba tsy hitaran'ny afo ka mety hitera-doza ho an'ny mponina. Anisan'izany ohatra ny tsy fahafahan'ny fiara mivezivezy amina toerana voatokana. Nampiasana avokoa ireo fiara be, fiara manidina ary angidim-by maromaro anampisan'ny mpamonjy voina izay efa mananika hatramin'ny 200 mamono ny afo any an-toerana. Saika isan-taona dia hitrangana famaizina lehibe tahaka izao any amin'ity toerana ity noho ny ahitany ny hafanana. Efa mandeha ny fanadadiana ataon'ireo tompony andraikitra mahakasika ny avian'ny loza. Vaovao politika kosa indray dia mahakasika ny demokrasia eto Madagasikara dia no mafisy ny teo anivon'ny fanoherana indray andro any fa tsy tsahatra ny fanakianana sy ny fantsiana ny mpitondra fanjakana raha tsy efa milamina tanteraka ny fiainan'ny vahoaka malagasy iray manontolo amin'ny lafiny rehetra. Andraikitry ny mpanohitra raha teo izany araka nambaran'ny filoha MARC RAVALOMANANA Germain Menjanary sy Toky Ramarla. Marary tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsikaritra fa manao izay fomba rehetra ny mpitondra mba hamezana ny mpanohitra tsy amoaka feo. Tsy azo ekeny izany hoy ny teo anivony RMDM raha mbola tany demokratika koa i Madagasikara. Ny lalam-panorenana raha teo manome fahefana ho amin'izany fanoherana izany. Manamafy aho fa ny zava-dehibe dia ny fanajana ny lalam-panorenana, ny lalàna velona ary ny zon'olombelona izay miaro ny zofototra omeo sehatra ihany koa izahay ato amin'ny tokom-panohitra fahazoanay zany ary samy malala isika ireny zavatra nitranga tany Algérie ireny fa nanoana sy nanampy ireo mpanohitra izay nanao fihetsiketsehana ampilaminana ny firenena mitiavana. Fantatray ireny, hitanay ireny, noho izany aloha omenareo anay izay toerana mba hahafahanay mivory, hahafahanay miresaka, hahafahanay mandeha. Fa rehefa tsy amenareo zay dia lasa mankandretrena. Rehefa tsy amenareo zay dia makina amin'ny arabe. Ary rehefa tsy amenareo zay mena toerana
ahafahanay manao hevitra zay satria ny toerana izay natokana ho an'ny demokrasia nasianareo famboarina vola ragaty samy manana fanisany tsy mitovy botanika zany am'izao fotoana zao aloha fa ny mamaiky ny fampahafantarana ny olona hoe inona ny tokony atao ary inona ny tokony ho lazaina ary izy no afaka mamonjy an'izy fa dia mbola mamerina sy manao antso avo ihany izahay fa lainareo na nientsika na lalandavy eo na 48 heures na 78 heures na firy ny heranareo na firy vonona koa zay fa tonga avo foana miandreny tokotanina heninareo tsy angina raha tsy vitatsika manarina sy mamerina ny fiaina voaka malagasy rehetra satria tena mijaly loatra izy zao ary aza zany fampitahorana zany natao aty koa dia miantso aho i aminareo miantso daholy be aho miantso andreo mpandraraha miantso andreo firenena ny velany aho tsy hipetraka mihitsy zany fifampatokisany zany raha tsy amiangy vaty amintsika aloha dia samy manaiky daholo ny rehetra fa hoe ny fahalalana amin'ny teny manao hevitra milaza ny tsy mety efa manaraka ezaka vita ny milaza ny marina reo ainao manjery toy ny miara-manonja ny sahi sy reo fantarana hafany amin'ireo tely hafa reo koa mety ny azy satria tena marina ny resahany ka do ianareo hoe omeo sehitra omeo toerana ny mpanohitra fa naiza firenena dia misy foana mpanohitra ary mpanohitra arakaraka ny anerenareo anay anao zavatra tsy tokony ataonay a mba milozy ka dia laza hoe toy voaka malagasy miantso aho ary tena miantso amin'ny foko misy fa hoe tena tsy rariny tsy mety ka tsy sahaza voaka malagasy zavatra iainany amin'izao fotoana zao ary am'izao azoma mialohan'ny fety kristianina platsahan'ny fanamasina zao dia miantso ny fanamasina mbo hirotsaka amintsika tsiraray aby ho anareo mpitondra ho anay vahoaka ho anay mpanohitra mba samby andeana amin'ny lalana tokony misy ary samby hitsara tena isika samby andiniky na mafisy ny atrandy fa tokony hanaja ny fahafahana maneho hevitra ankalalana ny mpitondra entitra no nilazany fa tsy ekena ny fanaovana raha matahora ny malagasy rehetra izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana ka dia zay azo ny teny tiako resahana mamerina miantso zay ataoko tena miantso aho zay antso ataoko zay a dia mety efa nretraretra tsisy fitenenana intsony eto na tsisy fahatahorana intsony eto na tsisy fifanajana intsony eto rehefa nareo mpitondro no tsy manao fampisehoana zany ezaka atao zany modely zany ka dia sodran'Andriamanitra isika mba meny fahasalamana mbola afaka hijoro afaka hiantso afaka hilaza ary mampisika anareo zay manaraka ao aorianako reo ianareo fantatro ny fitiavanareo mitanindrazantsika fantatro ny fitiavanareo fianakaviantsika fantatro ny fitiavanareo malagasy mpitandrazana amintsika ary fantatro ny etaetanareo rehetra fa tsy te hiaina ny fiainana toy zao eto koa dia manaingy anareo miantso anareo aoka vondrona ny heritsika aoka tsika ary hitsangana ary hitarika hatramin'ny farany misy afa tsy emipahintsony zay tresara no resan'ny filoha MARC RAVALOMANANA tamin'ity androany ity ihany koa ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana na intsy ny filoha MARC RAVALOMANANA raha nampatsia fa tandroka ary nivozona ary aron'ny vahoaka no antom-pisin'ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara mbola Germaine Menjanahary sy Toko Ramarla atrany tsikaritra tao anatin'izao fitondrana izao fa lasa erim-pamoretana ho an'ireo izay te aneho hevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitandro ny filaminana toy ny fitakiana izay nataon'ireo mpianatra tetsy amin'ny votovorona ny fitakiana vatsim-pianarana tetsy Ankatso sy ny maro hafa androany dia antso avo no natao ny filoha MARC RAVALOMANANA ho azy ireo mitodika manokana aminareo mpitandro ny filaminana ianareo mitandroko aro ny vozona adidinareo no miaro vahoaka sy ny fananana ary tena filamatra taminareo no hoe hoan'ny tanindrazana dia raha mahita fa tena mahatra ny vahoaka ary sahirana ny firenena
satria tsy mizotra arak'izay tokony ho izy ho ianareo ny fitantanana ny firenena malagasy. Apara ianareo tsy anaiky atao fitaovana famoretana sy atao fitaovana politika. Fantako fa misy aminareo tena tsy mazoto anao an'izy. Fa na izany ary mijoroa tena fitiavan-tanindrazana marina ianareo. Ary enoy ny feniferiditanareo ireo voady nataonareo. Ny fotoana nitondrany filoha MARC RAVALOMANANA, izany hoe ny taona 4 no nisy ny fanamboarana goavana ny MARC rama ny mpitandro ny filaminana, toy ny polisy sy ny mpiandry fonja, ka nampidirina ireo tombontsoa maro tao anatin'ny MARC ramany, izay tsy nisy izany talohany nandraisany ny fitantanana ny firenena. Izay ny amin'ny lafim-baovao teny Belair androaniny fa nomafisy ny Clémence rary nirina kosa omaly fa matota faradalana ny tenany sy ny mpanolotsaina ny tanàna lanta amin'ny anarany Antoko-Tima dia noho ny fiarovana ny tombontsoa ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra izany. Andeha raha indray ny fanazavany sy ny fanehoan-keviny mikasika izay. Fiarah-miasa eo amin'ny tenako sy ny mpanolotsaina Tima angamba dia fiarah-miasa amin'ny mpanolotsaina satria aza tonoana fa ny mpanolotsaina ho raha mividiany vahoaka izahay dia hiaro ny vahoaka. Ka ankehitriny raha misy ny mpanolotsaina hitako fa tena hoe mijoro sy miaro ny vahoaka dia ny mpanolotsaina tiako Madagasikara. Dia lojika be zany tafaray ho azy ny tisy-manina ao anatin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny vahoaka n'Antananarivo. Clémence rary nirina tsy hoe miala lasa Tima akory izay mantsy tiako ahitsy fa mitovy ny fomba fijerinay hitako resy lahatra ny tenako hoe rehefa misy ny fanapahan-kevitra andeha andray ohatra hoe io resaka inty izy vola natokana anaovana new parc d'attraction etsy Ambojatovo io 2 milliards ariary no natokany be ny tanàna anaovana an'izany. Mitsipaka amin'izany ny Tima ary ny tenako ihany koa dia nanamafy hoe tsy rariny tokoa zany zavatra zany satria ny Covid eto efa iraha mahita ny fasahirana vahoaka ny lalana tsy vita move parc natao ametrahana importance bebe kokoa manoloana ny fasahirana vahoaka. Mitovy fomba fijery ary hatreto aloha dia saika mitovy fomba fijery foana ny tenako sy ny mpanolotsaina Tima. Zay no mahatonga nay tafaradalana ary mampalahelo aho dia hoe raha ny herika ny lokaloka tamin'ny vahoaka tamin'ny propagande milaza fa tena hijery vahoaka ankehitriny no mitory indray ny tenanay izay miezaka miaro vahoaka dia hoy zany mantsy amin'ny vahoaka n'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy iray manontolo hoe mahaiza tompoko makalesona fa ny fifidianana mbola ho avy. Faloha hevitra mbola mafana ary miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamoniny amin'izao fotoana izao ary ilany vahoaka fanazavana bebe kokoa ny manodidina ny Covid-19 ny sosialim-bahoaka ny toe-karem-pirenena ary indrindra ny fomba fitantanana ny firenena izay anisan'ny hakia ny mpamatsy vola mazatra tatoato izany. Nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja izany izay ho fitiny namana mpanao gazety Ravarasafy sy Manora Andriamalala. Notsindreny solomba vaovao Alaratsimba zavo fa tsy misy mpijery ny sosialim-bahoaka ao anatin'izao krizy izao. Fa maika anefa mitrosa ihany ny fanjakana malagasy ary mahasamy todotoy ireo mpamatsy vola mahazatra ka ny fampiraraha amin'ny firenena arabo. 5 tapitrisa dolara, manodidina 7.4 miliara sy 900 tapitrisa ariary no indramin'ny fanjakana. 12 taona no amerenana izany amin'ny hita 2 isan-jato isan-taona. Hatreto anefa tsy mazava ny fitantanana ny Covid-19. Eo ihany koa ny vaksiny izay tsy misy tety andro mazava amin'ny fahatongavany andiany manaraka. Manoloana izany moa dia nisy ny fidinany fotona ataon'ny filoha teo aloha MARC RAVALOMANANA. Mazava ny an'ity solombavam-baovaka ity fa noho ny fahatsapana fasahirana ny vahoaka. Ny tiana marihana dia tsy mba manadino ny vahoaka malagasy zany filoha RAVALOMANANA izany. Tsapany ary eny ny fitarainana maro izay avy amintsika vahoaka malagasy tsapany ihany koa indrindrindra ireo krizy telo sosona dia ny krizy ara-tsosialy izay vokatry ny tsy fisinasa eto amintsika na ny fahaverizana asa. Tsapany ihany koa ny krizy ara-toe-karena izay ao ny atao hoe fitangany vidim-piainana amin'izao fotoana izao ary tsapany ihany koa ny krizy ara-pahasalamana izay miatra amintsika vahoaka malagasy. Etsy an-daniny ihany koa dia tsapany ary fantany sy ametrahany antsona hoe fitolomana mihitsy amin'izao fotoana izao no ity zavatra asehoan'ny fanjakana dia ny mahakasika ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny zofototra
ary ny tsy fanajana ny fahalalahana fototra ny eo hevitra eto amintsika. Roa taona sy tapany izao no nitondra ny filohan-kehitriny. Tsy ny zavatra naomby raha tsy ny fanenjehan'ny mpitondra ny mpanohitra sy ny fampahantrana ny malagasy. Mila madiny tena ny mpitondra hoy Maître Antra Razafy Manantsoa. Ny fomba fanehoanareo an'le mahanareo anareo moa zany dia le ve fa tena vehatra any amin'ny toe-tsaina sy ny fomba fitantanana. Melay ianareo fa ve roa taona sy tapany nitondran'ny mpitondra dia netiny any amin'ny fahantrana tena any farantsika ary netiny any amin'ny lisitra gisitra indrindra. Fara lisitra any amin'ny fara gisitra amin'ny lisitra ny olona mahantra fa firenena mahantra. Maro ireo fanontaniana tsy voavaly mpitondra amin'izao ny fampandrosoana nandraindraina sy ny lokalokan'ny filoha nefa tsy nisy. Atao anatin'ny 10 mandaty 5 taona fotsiny izy dia ho avy izany fampandrosoana zany. Aiza zany fampandrosoana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Andriamatoa filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy gouvernemanta ianareo mpanaradia ny filoham-pirenena mba lazao aminay hoe aiza izay le hoe azakazaka ho atao anonerana ny 20 taona tsy nisy fampandrosoana ny teto amin'ity firenena ity fa ny mifanohatra amin'izany zavatra zany misy fa na le atao hoe plan émergence ara PEM hatramin'izao tsika amin'ny teny zao mbola tsy tonga anao ny fotoana asa ohatra ny ambaty bevoka fa efa volana vitsivitsy talohan'ny faran'iny taona lasa 24 iny no nambara fa ho avoaka pabe maso zany tsy misy zany aty amin'ny fisasahany fepitao-piasana dia misy zavatra ho antenaina veny amin'izany. Ankoatra ireo nisongatana tao anatin'ny fandaharana miara-manoja ihany koa ny resaka vidin'ny lavanilina ny fionam-be ireo firenena afrikanina natao tany Paris izay tsy nahavoasa ny Madagasikara ary ny fanaovana fitaovana politika ny anao manjerim-panjakana. Dia ny fanadadinina koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niara-ny salana nanatotosa izao fampalalam-bavao izao. Samy io samy tsara ho lavitry ny aretinary tompoko lasy sy tompoko vavy feno matompoko.